Notanterahana tao amin'ny renivohitry ny faritra Atsinanana natao Tomasina kosa ny fihaonana baolina kitra ligy izay nokarakrain'ny trano mpamokatra horonan-tsary mihetsika malagasy ny scoop digital na ny mpilalao na ihany koa ny mpijery tonga teny an-toerana dia samy nahazo ny anjara tandrify azy tao anatin'ity hetsika ara-panatanjahantena ity. Totosa soma tsara le fihaonana baolina kitra ligy izay nitatosain'ny scoop digital tany Tomasina ny farany herinandro teo. Ny somebiseby tokoa ny mponina tao an-toerana ijery ity fihaonana ara-panatanjahantena hafa kely ity. Araka ny fanazavana ny menanay dia tsapa tokoa fa dia mangetaheta ny vokatra voakan'ny scoop digital ny toerana rehetra izay ilalovan'ny hetsika hatramin'ny foronan'ny orinasa. Raha ny fizotran'ny fihaonana ary dia nandresin'ny be malesan'ny Tomasina tamin'ny isa roa ny ray ny sipan'ny malokila 104. Toy izany ihany koa ny isan'ny sarahan'ny lehilahy malokila 104 izay nifanandrina tamin'ny manam-pahefana tao toerana. Raha nandray ny ondry ny sipa malokila 104 dia nitoloran'izy ireo ny tompo-tanàna ny amboara ho fanomezam-boninahitra. Ny be malesan'ny Tomasina kosa dia nilaza fa tsy resy fa fanajana vahiny ny isan'ny sarahana dia nirosy ray. Betsaka tokoa ny nanirin'ny mbola iverenan'ny 104 ligy. Etsy andanin'izany ny mpifanandrina tamin'ny ekipa malokila 104 dia mikasa ny anarina ny fahareseny eto Antananarivo. Fotoana nahafahana nampafantatra ireo vokatra faran'ny scoop digital ihany koa ity fihaonana ara-panatanjahantena ity. Isan'ny ivoaka-tsoatsy ohatra ny sary mihetsika nampitondraina ny lohateny hoe malokila 13 May.